Baolina kitra tompon-daka ny Ligna Lamanga taona 2024 ny ekipan'ny Arivo Football Club na ny UFC izay 7 taona teo aoriana dia tafaverina eo amin'ireo commune Antananarivo renivohitra izany ny anaram-boninahitra eto Analamanga ho an'izay baolina kitra izay. Efa tamin'ny andron'ny ekipan'ny Isoka Foot ny taona 2024 no nibata farany ny anaram-boninahitra maha tompon-daka Analamanga taranja baolina kitra ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra. Niverina indray anefa ny tantara amin'izao fotoana izao satria dia voaositra ho tompon-daka ny Ligna Lamanga sokajy division voalohany indray ny ekipan'ny Arivo Football Club. Izany dia taoriny nandreseny tamin'ny isa roa noatra ny ekipan'ny AS Saint-Michel ny alarobia atoandro teo tany Carion ka nahatazonany ny laharana voalohany teo amin'ny faninanana. Baolina roa izay samy tafiditra hery avokoa. Tsorina fa mendrim-piderana ny ezaka nataon'ny mpitantana sy ny mpanazatra ary ny mpilalao teo anivony commune Antananarivo renivohitra nandritra ny tao mpilalovanà ity izay nibatany izao anaram-boninahitra izao. Fa ny tena hitany vaingana dia ny fahaizany manokana ny mpanazatra Tony Rabarson na dia mbola tanora tokoa pantsy ity mpanazatra ity dia nahay nametraka rindran-damina sy tetikady ampandresena ny ekipany hatrany. Tsy azo adinoina ihany koa nefa ny fiaraha-mientan'ny mpilalao sy ny fiaretana nataony. Andrasan'ny maro tokoa araka izany ny mety sary ampisehon'ny Arivo Football Club ao amin'ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly taoriny izay taona maromaro tsy nandraisany anjara izay.